dia miarabanao atao anatin'ny kianjany kiliriliry sy altroa. Ia, faly miarahaba ny mpihaino rehetra sy isika rehetra izay magnatrika eto ny voalohanteny dia fisaorana mandrakarivan'Andriamanitra amin'izay nitantanan'ny fiainantsika hatramin'izay ka mandrakandroany andiany faheninany amin'izao zany hoe ny andiany voalohany teo zany dia vao niarahsika tamin'ny ministeran'ny kolosaina sy ny serasera dia tamin'izay tsika vao nisy ny andiany voalohany anamamindra zao zany efa tena atao hoe ao agnatiny tsara dia efa mahaleo dia zay zany ro azo lazana azy ka dia ambara amintsika mianakavy agnandragno agny sy ny hoavy agnatrika eto fa misokatra amin'ny fomba ofisialy indray zany androany ity andiany fahenina amin'ny lovakoka ity ampiverisika mandrakariva ny hoe ny firenena sy manana ny kolosaina ny firenena sy magnaza ny vakoka ao aminy dia karazana firenena maty ihany. Ny ray masina Joany Paoly faharoa no laza an'izay atao hoe zava-dehibe iaina ny firenena anankiray ny vakoka sy ny kolosaina ao aminy. Ka noho izany noho izay mahasarobidy ny vakoka sy ny kolosaina malagasy zay ro nagnekeny Radio Maria andraisana sy ikarakarana eto amin'ny kianjan'ny Kliroliro zay hoy ny agnaran'izy ity amin'izao kianjan'ny Kliroliro izany atao hoe ilo vakoka izany ka dia makasitraka atsika zay efa tonga eto indrindra ny mpandray anjara dia mbola manao magnenga ambony ho anareo zay ho nagnandragno agny zany fa efa hanomboka ny raharaty makasitraka tompokolahy makatelina namana Benjamin makasitraka makatelina angamba tsy ho lava teny namana Benjamin satria mbola ho lava ny lalana androany satria manomboka amin'ny rora tsy diso mipaika ny amin'ny rora dia mivatana ny anatin'ny tokantrano eto amin'ny kianjan'ny Kliroliro ny fabedikera zafonao zay mbola harindra ny pisana laresamo rehefa avy eo hoe iza ny voalohany iza ny faharoa iza ny fahatelo fa iza handrindra azy amin'ny ankapobeny zany fa dia misaotranao namen'le fitenena ity angamba tsy apoditsony namana Benjamin fa dia hoe ny lovakoka dia safiditsika tato amin'ity Radio Maria ity indrindra ny fandaharan'ny Karoty Savela ny Laobaty Tsalalovana ny hoe andao anao hetsika araky ny tenin'ny présidente hoe rehetra manana kolontsaina ny firenena anankiray dia lavo mahizy azy dia angamba ataoko hoe zany dia mpisaorana era-poeratsaina namana Benjamin aloha no alefako ho an'ny mpandray anjara rehetra valotota izy tonga eto handray anjara amin'ilay voalazana hoe misy ny vondrona ary ny vondrona be dia ahitana mpihira tarika efatrefatra aby izy ireo zany zay tonga mandray anjara eto ka dia isaorana be dia be ianareo amin'ny fahatongavana eny fa na dia nanano niara-ny andro dia niazakazaka nanao dia tongotra Benjamin rony atratagny mady rony hitanao fa olona antitra zay zatra mahafisaotra ihany koa namana Benjamin ity natonga atsika ho an'ny olombavety ity vakoka andiny fahahenina ty zay moa le amaritana azy fa ateo amin'ireny isy tantara mbola holazaintsika hoe niarahana tamin'ny fanjakana dia andininy anankidimy nagnavoelantsika zavatra be dehibe teto fa ny zavatra mahafaly azy zany amin'le fanatotosanan'ilay fandaharana zay hoe mivantana dia ny fahitana an'ireto mpandray anjara reto asa le fijerinao azy fa tena antitra aby ny ahatagny mady zany moa dia ny vehivavy teto ry agnatin'ny tokantrano dia potsy aby ny volony manontolo ohatran'izay ihany koa ny ahatagny amin'le hoe magnoka eto ambony miadana le hoe tarika magnoka io izy ho ry agnontaniana mety ilaza azy ihany fa ny fahalalako azy ny ombo ry magnoka tandroka zay angamba ny tena fototra ny firazana zareo reo araky ny mba fahalalako ny aomby no magnoka tandroka zany mivady tandroka dia ireo zao hitanao fa tena reny mpianakaviana efa reny be mpianakaviana aby no tonga mandray anjara na dia ho arany lelaletra ajerena zao ny faran'zandrony eo neo dia hoe efa mba miteraka raika aloha aby dia le ambato mena aloha zao no hitako hoe zandrozandry io neo fa hita hoe fa tena mba ray aman-dreny agnamisy azy aby zany hoe ny mahafaly dia le fahavononan'le ray aman-dreny hizara amin'ny taranaka an'ilay ilivako efa nataontsika hatramin'izay namana Benjamin mahafinaritra aloha azy perla rafity satria dia atao hoe zay moa zay ny ilovakoka ilo miapita ary araky ny teny hentsika anatin'ny fampahafantarany ihany koa aloha azy perla rafity hoe ilo miapita zany hoe tady efa ho adigniny zazakehitriny zany le hoe ina moa le tena soatoavinao anatin'ny atao hoe zavatra vakoka nentim-paharazana anisan'izay ny zafindrao izay atao hoe zafindraon'olon dehibe moa no safiditsika tamin'ity atao hoe vakoka andian'ny fahenina ity zay nany tanàna ihany koa satria araky ny tenenina aloha azy maromaro saika handray anjara
fa dia tahu efatra amby roapolo no nanosoratra anarana teo fa ny enina amby folo amreo zany no nanaraka le pepetra izy zany tonga ny vory e zay marina dia maharaka Ambahombe ndao ary iranakaraiky aloha atao hoe hiomagna ihany koa dia ohatra zareo atagna Ambahombe zany dia efa magnatognatigna reo anatin'ny setra amin'izao fagnanagana izao ndao ary namana teknisiana androeratsika hirairay ndao ary Kenapa kawan? Izao fifaninanana zafindragno ady vaventy izao miarabanao aloha hazo perla rafidy soa nahazo miandro miarabanao na mampisana rarasa miaraba koa ny tenatsika anatin'ny tokantrano mbola miaraba ihany koa ny mpanatrika ito am'izao mpiazany kelirivo zao zay sy tamboisana fa te hijery manao any amin'ny raha mahirikely va reo lasaka firy tamboisa ny olona manotona atsika eto am'izao dia miaraba mamery indro managny ny atitra ary mirahasoka mirary misaotra be lehibe ho an'ny mpandray anjara misaotra be lehibe koa nareo agnatin'ny tokantrano ary atao hoe fa tsindrin-taona dia tsindrin-taona sika mianakavy ao anatin'izay fifaninanana izay hiditra ao anatin'ny polina avy hatrany isika izay misy any Ambohombe amin'izao fotoana izao hanomboka ny hira voalohany fanokafana izy ireo ary ity moa zany dia agnetanana sika mpanaraka rehetrarehetra fa anisan'ny mpisara mivatana ihany koa sika avy anatokantrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mandre any andao ary omenanareo avy hatrany any sehatra Isa zao io le misy manao photo sy namany ina mahatonga an'iny heno masy be zay feo zay
Teka mabelo any Tagnambohombe ary makasitraka tompoko makasitraka makatelina anareo ary dia atao hoe mirary ny sosiny tsara ihany koa satria dia atao hoe mbola ho lavalava ny fifaninagnana amin'ity fotoana anio ty namana Larisa dia vita aloha izay ny hira anakiraika Tsika ny ora ao anatin'izay rehetra izay ary atao hoe vavoninao ambadibady ao ihany toerana koa. avy Agnambohombe teo namana Larisa dia olazaina ampieno aloha Ie, avy any amin'ny akara maharivo ainy zany Ambohombe zany ateny amin'ny akara sara rivotra ary atao hoe vaovaovao tamin'ny sofy areo moa teo laza Ambahombe fa Ambohombe ro izy fa sa Ambahombe izay efa vonona ihany koa ny atany Madiala izay atao hoe fa miatrana ao atao anatin'izao Ilvaka andeha ny fahaenina izao atany amin'ny Notre Dame de Lourdes tarihany mamagao moa izy ty ao amin'ny chef d'équipe misy moa zany chef d'équipe ny Zafindragno izany ka dia kasitrahana anareo tonga atao anatin'izay Ilvaka izay miomakomagna ihany koa anareo avy ainy Asimitono egny rehefa avy eo satria dia anareo avy hatrany atao anatin'ity hira voalohany ty ny zareo avy agny Madiala agny dia i Davida sy Goliath izay no tatarainy ao anatin'izay hirany fandraisana zara voalohany izay ary dia hoenosika ary aza be resaka agnandragno agny fa dia heno sara ny tantara ho manakory ny filazany azy mety izy ny fanontaniana agnatiny agny hoe inona ny zavatra ampaharenesinareo tao anatin'izany hira zany ndao ary tonga dia nareo avy hatrany any ny sehatra ndao ary Awartsika ivavaka amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Voninahitra nefa ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Fomadiny Maria, Fomadiny Maria, Fomadiny Maria, Rifo masiny Jesua, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Tamini aku nanjakan sola panjaka nanjakan tausir salema tamini aku nanjakan sola panjaka Sa
Foresteria Musitanya kami sabatani luala Juliata Karena seuntang fauaka Firenan Filistina Wahai Tanurja Kita kasih Foresteria Waye Funnaite 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 Wana demanta Say munna tapilanta Senana benta vita mati makasita ka makatela na ro yan kali rasta ro marina yan chu na Larisa te sanhira zany no na tamin'ny zavidrona na klonga madinika te sanhira zany no nandraisandray tao anjara tamin'ny fotoanandriny fa de atao hoe anatin'izao fiarana zao misy atao hoe ray aman-dreny ihany koa zay misendra mantaly eto amin'ny radio Maria Madagasikara amin'ity lovakoka ity eto pera directeur dia tenena fa samisy teny firy ambara fa senandalo eto dia mandreny feonareo sy ny fiaingonareo ary ny fivorivoriana dia sana lefitra fa nipetraka kely misaotra dia misaotra amin'ny famoa foazana ny kolotsaina sy ny talenta isan-karazany tagnavaratra agnay mandalo fa andeha hody fahariva dia mahavitasoany atao hotahin'Andriamanitra amin'izao famaraparangana ny taonjobily fa 520 taona na tongavan'i Jesoa tety izao izy dia taranaky Davida misaotra amin'ny zafindraogny misaotra amin'ny kalokalo samihafa fa dia hahasoa tsara asika mianakavy vavy rehefa misatro dohana misatro bory miaraka amin'ny lamba ihany koa ary zareo avy any amin'ny Roger Fatima ato amin'ny diocèse indray moa zany no miomakoma rehefa avy eo agnatin'ny hira hoe i Maria no kitana ary dia efa miandry ihany koa isika hoe hanao ahoana ny anaondry zareo avy eo amin'ny Roger Fatima zany hira izany rehefa avy eo fa araka ny lazainy namana Benjamin teo dia zay mivoaka tango ohatra tena hezagna aby fa dia anareo anatrano agny mitainoa soa osy ny agnasimo zay ho mitainoa soa dia mba eo sika ary tena mahita zo i ary tena mahay i ary tena homendrika an'ity amboara goavana ity izy ity moa zany sa misy raha be apopoka fa raha kely amana
Saudara tuko, makasih rekannya V-nya Simtuno avy ao amin'ny ekara masindahy Maurice Tararivotra izay avy ao amin'ny akonam-paritra masindahy Pierre avy ao amin'ny atao hoe ekara Tararivotra izany. Makasih rekanareo ihany koa. Yes.
mijery Fatima e. Finaritra ny fiarahana fa dia atao hoe araka tena teo no azy. Naisa
bearwan avy Mamoka avy eo amin'ny ekara Masindaty Resipôny.
be alohan zareo abeny ampatomena aloha izay Yeah.
Isahirakirana ampisarana manam-pisana Larisa Tena resaka ho aty. fisaranan'izy io fa hitako hoe ho sahirakirana nefa olokendry aby reo zay napetraka nino ahafahametraka an'izay ary sika rehetra koa miara-miaina na manam-pisana Larisa ny anatin'ny tokantrano tena mahafinaritra be areo anatin'ny tokantrano any zao dia magnaraka tsara dia mihainy dia areo zao dia mahalalo dia mahay rerana dia mahay rana fa ho anay izay manatry maso eto dia mahita tsara hoe izao no tena hoe zafindreo zay no tena hoe gasona zafintaony iana iny reto ray aman-dreny be reto na manam-pisana Larisa tena mahafinaritra tena mahafaly zatra tiako hitsina-kely na manam-pisana Larisa hatramaraina tsika raha miteny teto hoe andininy fahaenina marina zany anio ny fanasana indray andininy fahadimy dia raha ty tsika hitsina-kely ho an'ny tikaino any anatin'ny tokantrano itsika zay manatrika azy etikany fa ty kianjany kiliroliro ty dia kianjany vokarin'ireo ekipa indrindra fa nisy frera nanao rezazy teto frera petra zay niaraka tamin'ny releva niaraka tamin'ny rasoazy namorona zany hoe kianjany kiliroliro zany dia nanaovana zavatra hetsika be dia be teto zany indroy ny teny fa tamin'ny taona 2000 nanao azafady taona 20 taona confinement be zave tamin'izay raha sy diso aho Covid-19 dia tsika tsy ameny fanjakana autorisation ilamina fa nanao hetsika teto tika naraka tamin'ny sodina zafindrony banjony dia nanao lamonana teto tsika amin'ny ekibordama vagaga ny omina hoe ny taona 20 zany no nisy an'izay sehatra voalohany teto zay fa mandiny fahadimy an'ity 20 ty dia teo ty tambarany fiaraha-miasan'ny fatara sy ny amin'ny fitariavam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina ary ny radio marity napetraka zay agnarana zay hoe andao atao hoe ilovakoka le izy dia raha tadidinareo mianadata amin'izay fotoana zay fa zafindreo amin'nakilonga ny etombohany bezamay nandraisandreo kilonga reo anjara dia nagnarakaraka an'igny zany dia mbola nanao zafindreo amin'nakilonga ihany koa dia tamin'izay fotoana zay ny faharoa niatsotsika ny any amin'ny distrika ivelany teo ny tany soavina teo ny tany sandranday teo ny tany ambomahazo maro teo ny tany maty zay mbola namerina teo nandray anjara tamin'izay fotoana zay dia lasany zareo tany ambolo misitra ny voalohany tamin'izay ary araky ny zava-misy dia hoe ariva izy niala teto dia any amin'ny amiray maraina vao tonga tany soavina ary ohatrany nanenja filoha-pirenena ohatsy ny mpitatara zay faharoa zay ny fahatelo dia nanaovantsika n'ilay hetsika kabary ampanambadiana satria ny karotsy savela ny laobaty salanovana dia mitazona ny mahamalagasy na manapitsana sy nitiaino ary ihany koa tsy mamela ny fampandrosoana dia zay no atiny namikaratsika n'ilay kabary ampanambadiana tamin'izay fotoana zay ny fizarana farany teo zany dia andininy fahaefatra dia nanaovantsika sodina fifananana sodina tamin'izay fotoana zay teto namana bezamay ary sodina firitotany nampiarahanareo teto any redoredo anatin'izay dia mahafantatsika ny colonel Mikael Randreniriny fa misy ihany koa ny politika izay tanterahana ty amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia amin'ny alala ministera zay izay tarihan'ny ministra vaovao ihany koa ampahafantarana antsika satria efa andihan'ny fahadimitsika zao tamin'ny herintaona ministra hafa no nitononitsika teto dia androany zany ministra hafa ndray koa nitononitsika ato anatin'izao dia Andriamatoa Gasikara Fenisoa zay zany no ministra misahana ny serasera sy ny kolotsaina indray amin'izao fotoana izao hitantsika tsara fa nandritry ny tapabolany zay dia ny aza Maria, isang pagkakazara artis saya, aliyabenya amutya dia anadinya jaya butya jaya. Dia nyantur na benya tuwa fasakana awadinya nyantur. Jadi itu sampai salah pemadinya na fasakana tuwa kontra jaya na kumia di fasakana itu sadefa.
taokoromo mba makafeo ka dia eny zorana BTV tsika mianakavy ao anatin'izay atao hoe kolotsaina eto anay miresadresaka eto mahakasika an'le kolotsaina tonga dia afaka maka plasy aloha am'le mihira tonga dia maka plasy ny mpihira mandro-pahatonga ny resaka dia tonga dia afaka maka plasy mba ataovy an'le mahafinaritra be miresadresaka na isirtaleny eto dia hoe tay moa nanombohan'ity zafindrano ity ahoana moa ny fomba nanombohan'izy ity zany ho zany rehefa tena jerena hatramin'izao aloha zany zay nianatra nanao karazana tezy na doctorat dia mbola tsy nisy tena nahita hoe avy ay amin'ny nanombohan'ilay zafindrony fa izy io manko zany hira efa nisy no tonga ny misy